Koko daholo ny zanakasikara rehetra tonga dia alefantsika ilay izy manaraka mankasitraka anareo manaraka fandarantsika dia anao an'ity kotrana kely telo mialohan'ny resakantsika rehetrarehetra jerenareo ny kotrana ataoko petraka indrindrika lapiso efa nataoko ity tany amin'ny vidéo tao fa miezaka zany manazava izy ho anareo izay tsy nahita ilay vidéo teo aloha manao ohatr'izao ny tanandria fa manino indri mila manao kotrana ohatran'izao mba hampafana ilay tranonjaza mba hientina tsara ilay nofo atao anatin'ny tranonjaza ity ilay nofo manodidina ny lavabody tapory ary ny tranonjaza ilay ny vatany izao ny kotrana ohatr'izao raha toka tia indriny hoe ho tsara ny lery ataonareo be inona ary loha hevintsika androany nangetotra ilay fory izay no resakintsika androany fa inona nangetotra ilay fory matetika ihany koa izao vehivavy raha ohatra ka hoe any fikotranana ka raha mitsogologoloka ohatran'izao indraindray ihany koa hitanareo ilay manao kotrana ohatran'izao dia lasa mangetotra tampoka indrindra fa miondrika ohatr'izao dia iny tsy maninoniny aza mataotranareo fa tsy narary lamosy hitanareo ilay kotrana nataoko teo fa maninona ary mila manao ilay kotrana ohatran'ilay teo dia mba ahatsara ilay tranonjaza hitanareo ty baloma kely ity mitovy an'ity baloma ity ilay tranonjaza atao anatin'ny vatan'ny vehivavy rehefa miditra ilay lataka mihenjana mivoaka miditra dia mivoaka ilay lataka miverina miloana miditra ilay lataka mihenjana mivoaka ilay lataka miverina miloana dia ohatr'izao ilay paoziny ohatran'izay ilay tranonjaza indray ao anatin'ny lavabory ao ka rehefa miditra ilay lataka izany dia tady tsara fa tsy maintsy misy rivotra mandalo ao anatiny ao noho izany tsy misy tokony mahamenatra indrindra ihany koa an'ny lehilahy tsy mila tesitlisiny hoe dainly tera-tay mihitsy kalan'ity aza mieritreritra izany isany hoe nangetotra izy fa ilay lavabory sendra mba nisy ohatran'izay ilay izy dia tsisy maharatsy an'izany ny hetotra izay ilay maimbo-tay be ilay ary amin'ny ilay mampatonga ilay hetotra dia ny sakafo izay hohanintsika izay tsy ilain'ny vatantsika no lasa mandeha makary amin'ny lavatay ilay tsy ilain'ny vatantsika ilay potron-tsakafo karazana mikraoba sasany tsy ilain'ny vatantsika iny no lasa rivotra dia hetotra maimbo fa tsy ilay atao amin'ny lavabory ato noho izany raha ohatra ka hoe sendra mangetotra kely ka lapiso dia tsy misy olan'izany fa manentana indray ary piso kely ho an'ny vehivavy rehetrarehetra izany mba manao ilay kotrana ohatrany nataoko teo ianareo na isaky ny maraina na isaky ny 2 andro na isaky ny 3 andro mba mampatsara ilay tranonjaza indray ilay nofo manodidina ny tranonjaza indray sy ny lavatay sy ny eto amin'ny tapory dia mba mety mientana foana nisy torohevitra tany aloha tany efa nataoko ilay mba mila masazy ny lataka ny vatantsika rehetrarehetra ankehitriny ireo dia miaina daholo ny tarehy izao ohatra rehefa makany amin'ny estetika ianareo jereo tsara fa tsy maintsy kapokapohan-drano ohatran'izao inona ny antony kapokapohana iny mba hampalefadefaka ilay izy dia i masazy iny jereo tsara ange raha tsy mahatsiaro lasa hoe lasa mahazo aina kokoa ianao ve rehefa vita ilay fanamboaran-tarehy noho izany ianao raha ohatra ka tsy manam-bola andeha makany masazy ihany tsy voatery ianao andeha hoany fa ato an-trano ianao dia miezaka aminao izay mahatsara ny vatanao dia vita ilay izy dia izay dia inona koa dia izay dia mino fa anao izay mikotrakotrana kely izay foa ndreka lapiso dia amin'izay mba mientana tsara ny tranonjazan-drea rehefa milely ianareo pelvic izay ny anaran'ilay osatra manelanelana ny tranonjazantsika. Mankasitraka tompoko.